Anio Alatsinainy fahasivy volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Lioka, nalaina tao amin'ny toko 4, andininy 420 hatramin'ny 130. Tahaka ny Elia sy Elisea dia tsy nirahina ho an'ny Jody fotsiny Jesoa. Tamin'izany andro izany, raha tonga tany Nazareta i Jesoa, dia niteny tamin'ny vahoaka tao amin'ny sinagoga nanao hoe: lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ajaina amin'ny tany na be azy, ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'i Elia, raha niantona 3 taona sy enim-bolana ny orana, ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy na nirahina an'i Elia na dia anankiray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta tany amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'i Elisea mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza, fa i Naamàna Sirianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala ao an-tanàna, sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba azerany any an-tevana. Fa namaky teo afovoan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.